mofo laisona andramantsika voalohany équilibre tsara le assaisonnement somary nahazo azo menaka kely soupe tamatavy moa ny resaka eto tsisy kisozy izy aty satria bouillon de bœuf no nampiasana manitra tsara ny fofony atao amin'ny tranontsika atao fatoriny fa amin'ny fotoana io zany ho asorintsika ty partie eto ty dia anamboarantsika zavatra izy eto anaovan'ny sakafo anatehatehany hena mety anaovanao inona moa le sakafo ataonao sa mbola voeritreretana dia anaovantsika étagère kely izy manantonany kely ny kopy ny vilia ny sotro azonao dia ambany ianao afaka misy latabatra afaka anaovanao esana faly satria nahazo lakozia vaovao dia tena misaotra betsaka ny RTA saotra fa nahazo lakozia vaovao korigny ny lakozianay taloha zao hoe mba nahazo vaovao ato tonga dia mba atao trano tsy lany rivotra ntsony ny saribao fa mba atao trano tena tsara Miarahaba, manana ny lazany izany soupe tamatavy izany eto amintsika ary maro ny mankafy azy. Ny fomba fandrahoana mandrijana izay indray no hozaraina aminao atao anaty fandaharana. Tsy izay ihany anefa fa hoarahanao miaraka amin'izay ihany koa ny fanatsarana ny lakoziany ao anatin'ny Brico et Deco. Aza miala ary fa raha hatramin'ny farany e. Miarabantsika mpanaraka ny fandarana aodinareo afaly indray zahay ekipan'ny RTA hiaraka aminareo amin'ity volana oktobra ity volana vaovao ty izay Oktoberfest ity tsidika mamandrijitsika ao Andavamamba ao vacances vita hiaraka indray tsika andao ary tonga ty Andavamambitsika ato ny misy andry mamandritsaka dia andrositsika dia hijery azy ato aloha oteo tseko salama to tonga fotoana fanomezana ay pavonina mandray anareo fa ndao mandroso irana ty miresaka io mandroso mandroso aty aminay zao ny aty aminay mandroso mandroso tonga ato amin'ny lakozia vaovao tsika lakozia teny tokotany ny lakozia tamin'izany fotoana izany dia namorona zao lakozia zao zany ny fandaharana misy plan de travail nasiana étagère natsaraina ny loko nanahoana aloha ny fandraisan'ny mamandritra zay tena faly satria nahazo lakozia vaovao dia tena misaotra betsaka ny RTA saotra fa nahazo lakozia vaovao korigny ny lakozianay taloha zao hoe mba nahazo vaovao ato tonga dia mba atao trano tsy lany rivotra ntsony ny saribao fa mba atao trano tena tsara mety tsara tena tsara be le saribao fa alohan'ny atory aloha mivoaka ihany ny saribao maintsy voaina daholo varavarankely rehefa mampiasa fa Sanifer manolotra anao aodinareo Brico et Deco. Daware azo le madame ty angamba stera sisa fa reperentsika tamin'ny anna le izy io izy io odanareo nahono na vaovao maresaka afaisina resany fa ny anatin'ny be any akatsika zany itsofoka makany ay andao ary andao arahanay anao andrositsika dia aiza zany atorianay zany lakozianao ito lakozia ka tsy mana lakozia za fa ty ny lakozia koa dia ato ito lavarangana kely fa hitany kely ito hoe dia ona raha tsy fondrivotra be eo io aiza atorianay zany eo zay mahandro eo jere avy ke mba hijery an'ity lakozia kely ty zay mahandro io ny lakoziany eto bidon jaune fatapera kely ray dia famafana rano ray tsy maninona raha io lakozianao mety tsy mety amin'le fandarantsika le izy fa andao hiditra ny antrano dia hitatsika eo na mafana azy
ao ao ary ao tarito ny lalana ato ny tranareo dia ato tranareo sady mitaiza zany madama zanaka madama fahafiry mampinontsany zany mefinono izy aloha zao re mandra-pahatonga nisy manao nono a dia fa sady miresaka sy afaka miresaka tsika zao araka fahitantsika tany ivelany teo zany ny ara-tena madama etsy hoe mba adiketsinareo no mahandro sakafo dia nahita tsy maintsy mitady hevitra zany tsika anaovana an'le aodinareo dia zao no anaovantsika azy atao amin'ny tranontsika atao fatoriny fa amin'ny fotoana io zany a ho asorintsika ity partie eto ity dia anamboarantsika zavatra izy eto anaovany sakafo anatehatehany hena mety anaovanao inona moa le sakafo ataonao sa mbola voaeritrretana tsy maninona fa anamboarana zavatra kely ianao eto zany anaovanao an'izay zavatra émission zay ao dia anaovantsika etagera kely izy manantonany kely ny kopy ny vilia ny sotro azonao dia ambany ianao afaka misy latabatra afaka anaovanao esana ao zay zany anaovantsika azy rehefa kely à peu près eo amin'ny ny alavany fotsiny asorintsika daholo reto mety aminao à peu près eo fotsiny tsy mbola tsomentsika le rehefa mifarakarak'izay fa rehefa eo fiasany zay vao fantatra zao no tena refiny iny a dia makato dia ava ho asiana etagera kely ny sisiny anankiroa telo mety ho ray mety ho ray ngedangeda mety ho roa kelikely mety hoe madama ao rehefa tonga zay zany dia mba ho asorinao aloha reto dia instalenay le zavatra dia zay anao vao mametraka ny vilia vilany sotronao rehetrarehetra any ivelany antsika manao sarbo a milasa eto zany izy mety hahandro sakafo amin'izay manao rehefa na après an'iny a na mety hoe toizanao mandrak'izay mihitsy eo mety anaovanao ny lakozia ao tsy mety tsara mihitsy amin'izay fotoana izay fa ny ivelany foana ianao manao ny afo eny ary ady misy zazakely ataontsika amin'ity zany ty espace ty le izy ao dia rehefa hoe miakatra firy à peu près ny hauteurany ny hauteurany tonga dia efa ny hauteurana plan de travail normal dia mety hoentina tsika ny étagère na mety hoeto anao ngamba mety tsy hikitika an'ity tsika fa mety ho avato amin'ilany ato angambany na metrahantsika azy ao fa raha manaiky izy amin'izay fotoana izay amin'izay fotoana mety afindrantsika ato ty ao 50 sur ihany ny etadidalainy zay ao ty ao zao sotra betsaka anao madama manaraka amin'ny tonga ny émission dia mitoveriny tantrareo anao an'izay an'izay après veleny dia meloha zany ianao rehefa analan'reto dia tonga izy mamistale an'izay ao raha tianao hijanona eto moa lakozinao dia afaka ampiasainao zay fa raha ozy ianao ilaiko indray ty zavatra ampiasaiko amin'ny zavatra fa tsy manina mihitsy hoe fa ho anao le izy efa kato any tena faly aloha e ary tsy misy oatra zany mihitsy hoe io misy olona andeha karakara amin'ny tranonao tena hafa mihitsy zay tena misaotra mialoha aloha ny amin'izay na dia mbola ana mahafinaritra be fitsapo tena faly sady mahafinaritra faly zay mandray amiary teatranonao tena misaotra indrindra misaotra mialoha teo le soary surprise kely zay satria nahita le lakozia zay tena tsy lakozia le izy fa ohatrany teo amin'le lalana kely lavarangana kely fotsiny entanay dia ozy izay hoe alao angambany ao an-trantsika ny aménager an'le toerana kely zay anaovantsika an'le nahandro zay dia nanamboarantsika ohatrany hoe plan de travail kely izy asiantsika étagère kely dia hitantsika eo ny lokon'ny rindrinany zay tsotra nefa nitondra fiovana teo amin'ny lakozian'ny mamandritra ny asa natao zay ary aloha ny brico et déco fa anaraka dokam-barotra vetivetika isika dia verina amin'izay amin'ny fikarakarana ny lasopy tamatavy zay zany no asa nataony brico déco nanatsara namorona lakozia mihitsy moa zany a fa manaraka izany dia ity le 10 alina ariary aloha izay hividianantsika n'le ingrédient anaovantsika n'ilay sakafo rehefa avy eo a dia table haute-nareo
naovantsika rehefa karakara sakafo ary le planche à découper ilainty rehefa le mandeha ny ray nitetika rehetra iny dia afahantsika mikarakara sakafo. Misaotra indrindra, tena misaotra fa mbola nazo cadeau ihany. Efa tsara lakozia mbola nisy cadeau. Misaotra. Eny ary hiditra fikarakarana sakafo ary tsika ka dia andao ary anao tablier dia raikitra izay. Lasopy manala makafoka noho ny arahantsika tamin'ny maika tamin'ny farany. Androany mbola lasopy ihany ny sakafo atolotra anao fa saingy lasopy tamatavy indray ary mamandrija no aneo ny fomba vandriny an'izay. Ny fangaro rehetra ho atao aminy no nikarakarainy voalohany. Nampiasa izy tongolo maitso sy kotomila no tetehany madinika. Nofon-ken'omby efa nandrahoany no tetehany lavalava. Efa nandrahoany mialoha mba ho azo antoka tsara ny fahamasahan'ilay hena ary koa mba halemy rehefa mifangaro amin'ny lasopy. Teto voanany sira sy ny hanitra izy toy ny tongolo gasy sy sakamalaho râpé. Ho fanomezana tsiro hatrany. Tsampy fotsiny efa nandrahoana ilay nofon-kena teo dia vita fa namana menaka kely tamin'ny lapoaly imamandrija dia nendasiny tao ilay nofon-kena dia amin'izay misy mendimendy sy mikareporepoka any anatin'ilay lasopy ihany. Araka ny tenenin'ny chef Gita amin'ny farany teo sara tadidina hoe rehefa mihinana zavatra malodaloda izay mihitsy fomba fiteniny azy dia tsara asiana mikareporepoka hohanina miaraka aminy. Mba hampafilotra azy tsara dia anisan'ny fangarona ampiasainy ihany koa ny boulette de poulet efa vita karakara fa nanendy fotsiny sisa no nataony teto. Tao anatin'izay rehetra izay dia efa namasaka friture izy no tetehany nizara efatra. Tao ambadimbadika tao ihany koa ny araka tamin'izay dia efa masaka ny paty gasy le vidina eny an-tsena reny no nampiasainy satria izay ny hitany fa tsara kokoa sy misy tsirony kokoa. Narotsaka avy hatrany tao anaty vilia an-dasopy efa voahaingo tamin'ny salady maitsomaitso izany rehefa avy nitsika tsara. Ireo hitantsika amin'ny sary ireo tsy adinony ihany koa ny vantanina na dia efa teo arany nofon-kena sy ny boulette de poulet amin'izay matsiro tsara e. Alefa miaraka amin'izay ihany koa ny fangaro rehetra ny karakarainy teo dia indroany sisa dia vita ny lasopy. Bouillon de bœuf no nanamboarany indrony izany hoe mety tsara amin'ireo izay tsy mihinana kisoa izy ity. Mandritra ny fikarakarana sakafo dia anararotra kely iresaka amin'ny mamandritsy hoe ahoana ny fahitanao ny fandaharana ao atinareo. Fahitana le fandaharana tena miavaka raha samy fandaharana, tena mifanerasera zany tsika ato. Fanerasera tena miavaka e. Misy fandaharana sakafo ohatr'izao fahita lavitra fa ohatrany mila matianina be fa eto tena hoe zany misy mampiavaka an'ilay izy mihitsy. Miavaka le aodinareo. Azonao zavaina kely ve inona le fiavahana izay? Afaka mifanerasera ohatr'izao tsika ka. Tsy dia misy fanalavirana be fa tena hoe mifanerasera moa eo kokoa ny fanavoazana hoentinareo atao tokantrano tena mahafinaritra. Ai, makasitraka mamandritsika izany manday an'izay fanomezana avy aty amin'ny aodinareo izay ka dia andaoka izy na fikarakarana sakafo ary. Mbola mitohy hatrany fikarakarana miaraka amin'ny mamandrija fa mofo legioma indray no ataony eto afaka hohanina miaraka amin'ilay lasopy teo ihany fa afaka atao goûter mitokana ihany koa nefa misy aza moa manao azy laoka tsy olona izany tsy manina fa izay mampety anao. Lafarinina no akora fototra nampiasainy mazava ho azy, nampiany sira sy levure chimique kely izany dia nampiany rano.
Afangaro tsara ireo azahoana paty toy izao hitantsika amin'ny sary izao. Tsy tena mandranoka be nefa koa tsy tena maina be fa eo atenatenany. Dia arotsaka ao ilay legioma râpé avy eo izay fotsiny. Tena tsotra kely ty angamba no mofo mora natao indrindra teto amin'ny fandaharana hatreto. Mofo moa zany le atao dia mazava ho azy afanaina amin'ny lapoaly ny menaka dia endasina ny mofo dia vita. Eny ary vita ny lasopy tamatavy sy mofo legioma natolotra mamandriza ho antsika androany dia heno ny chef Gindrayntsika ary hitantarany tsirony sy anome ireo mety fanamariana sy fanitsiana avy aminy. Vita ny nahandrontsika tonga dia tairitsika eto ihany ny dégustation na ny fanandramana. Misy an'le mofo laisoa sy karaoty Legioma. Mofo legioma moa zany ilazana mamandritra azy dia misy an'le lasopy façon tamatavy. Le lasopy moa zany tsy nisy kisoa, zany hoe lasopy tamatavy tsisy kisoa zany ty dia le mofo legioma karaoty dia laisoa tao anatiny miaraka amin'le patabe izay namboariny teo. Le mofo laisoa andramantsika voalohany sady amisy bosy kely ihany. Équilibré tsara le assaisonnement, somary nahazo azy menaka kely. Mitroka menaka kely le izy, inona ny mety mahatonga an'izay, mety hoe tsy nafana tsara le menaka no narotsaka le izy dia lasa mitroka menaka. Raha mamay tsara izy zany mety tsy dia mitroka menaka. Ny tsirony mety tsara, levure équilibré tsara, tsy dia tena heno be zany misy levure, mikarepoka tsara mihitsy le izy. Marihana hatrany fa azontsika atao zany manampy legioma hafa rehefa arakarak'izay tiana. Raha zaho manokana aloha dia tiako kokoa somary nisy herbe aromatique kely, kotomila, tongolo maitso, céleri kely niaraka aminy izay manome hanitra kokoa zany an'ilay mofo legioma. Eo amin'le soupe indray manitra tsara ny fofony soupe tamatavy moa ny resaka eto. Ny soupe tamatavy raha ny tena izy dia ataontsika hoe sopina nouille sy van-tan d'origine asiatique izy io. Zany hoe lasopy izay vita hatrany amin'ny faritra Azia, Sinoa moa zany. Any amin'ny faritra tamatavy moa zany ny faritra Antsinanana iny izay betsaka Sinoa mipetraka taloha. Dia ireo Sinoa, taranaka Sinoa ireo no manao an'ity lasopy ity dia matsiro. Anisan'ny ataontsika hoe sopina nouille matsiro raha ny faritra eto Madagasikara no jerena. Dia taty aoriana mihitsy vao tonga le appellation hoe soupe tamatavy ny anarany izay mahazatra ny olona ihany koa indrindra hoe soupe chinoise. Fa ny tena marina d'origine asiatique zany le sopina nouille izay manamboatra paty mihitsy ny tena fanaon'ny olona. Azontsika amboarina zany ty paty any atokantrano any fa ity paty nampiasantsika tety moa zany dia le paty vita malagasy izay vidintsika eny amin'ny tsena reny tsotra manao paty, maka lafarinina nareo 100 grammes dia atody anankiray dia asiana sira dia afangaro zay. Reposena kely izy rehefa avy eo dia etalena. Raha tsy manana machine paty afaka atao amin'ny rouleau zany iny dia tapahana dia ohatran'le fandrahoana mamandritra anazy teo. Manao rano mafana dia mirotsaka dia ohatran'io ihany le izy. Ity moa zany tsika malagasy efa mahavita an'ity paty ity eny amin'ny tsena dia mahavantana ny mividy efa vita. Izay tsy ratsy fa tena tsara, tsy mibodaka mihitsy izy rehefa ao anatin'le rano mafana. Tsisy kisoa izy aty satria bouillon de bœuf no nampiasana. Mamandrijana anao an'le lasopy dia boulette na akoho dia nisy an'le nofona hen'omby teo. Tiako kokoa le nofona hen'omby raha atao amin'ny lasopy dia tetehana somary manify kokoa
satria hoanina mivantana miaraka amin'ny paty izy zany dia tsy dia mitsako be manify kokoa zany ny tsara kokoa amin'le taillage iny a dia ohatran'le teo ihany a no fanaovana azy manao bouillon tena ela be matsiro tsara le bouillon na omby izay nampiasainy teo fa ny bouillon na soupe tamatavy a izay fohaniko any tamatavy za moa mihina kisoa zany a dia matetika misy tsirona fond ana kisoa zay le izy dia misy tsirona fumée de poisson zay anankiroa zay matetika ny fusionner-ny olona dia manome an'iny ronda sopy fihinana matetika any amin'ny restaurant ny tamatavy iny rehefa tsy mihina kisoa moa zany le olona dia ohatran'le natao mamandrija teo a tsy maintsy bouillon na omby ny ampiasana dia akoho sy ny atody ny condiment miaraka aminy fontanina na poulet koa ny ampiasana fa ny fontanina koa zany dia azo atao fontanina na porc makasitraka ny mamandritsitsika nanolotra n'izay fahaiza mahandro zay a izay lasopy tamatavy lasopy tena mety tsara ho antsika any atokantrano any mpanaraka ny fandaharana omeko mamandritra ny fitenenana nanahoana ny ainana ny fiarahantsika teto nafinaritra ny fifandraisantsika aloha tena mafinaritra dia eo koa le be dia be ny raisiko toro lalana avy amin'ny sefo zao tena misy betsaka dia ireny zao dia misy zavatra afaka andraisiny reny toro-levitra ireny dia misaotra anareo fa nandray lesona be dia be koa tamin'ny toro-hevitra sefo iny eto dia maneho fisaorana manokana ho an'ny mpanohana zao fandaharana zao sy ny mpanaraka ny mpijery ny télé rehetra mpijery rehetra dia makasitraka indrindra anareo misaorana koa ny RTA zany tonga aty an-tranonay aty amin'ny faritra Andavamamba misaotra betsaka indrindra dia misaotra ny mpanohana nanohana tamin'ny lafarina sy menaka ny latabatra ny lakozia tena mahafinaritra be mihitsy mbola vonona indray anareo zay raha mbola hiverina izy farany eto ny fandaharantsika fa dia mametraka ny mandram-piona antsika rehetra kopa-tanana ho antsika rehetra tanana be satria manina mangatsika ty andrity vadikely indreo tsy mbola misy koa rehetra ay mbola misy ay sy zany na banana